Hitombo aminareo indray ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fanahy masina mpampahery antsika. Amen. Tonga amin'izao maraina izao indray tsika miatrika izao fampivavahana izao andraisantsika fampaherezana avy amin'ny Tompo ny Salamo 5:1. Ny Salamo 5:1 ka ny andinin'ny 9 mitsahatra amin'ny andinin'ny 4:10 no hiderantsika ny tompontsika. Salamo 5:1 ny andinin'ny 9 mitsahatra amin'ny andinin'ny 4:10 no hiderantsika ny tompontsika. Andeha hitsangana isika rehetra izao. Hideran'ny tompontsika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe: mamindra fo sy miantra Jehova, maro-po sady be famindram-po izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehova, ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. Jehova, mideranao ny asanao rehetra, ary ny olona masina misaotra anao. Milaza ny voninahitra ny fanjakanao izy, sady miresaka ny herinao, mba hampahafantarina ny zanak'olombelona ny herinao sy ny haben'ny voninahitra ny fanjakanao. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao, ary hiatra amin'ny taranaka faramandimbo ny fanapahanao. Jehova manohana izay rehetra efolavo sy mampitraka izay rehetra mitanondrika. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra anay eo misaotra anao indray zahay. Noho ny amin'izao maraina vaovao izay namoaza anao anay tsiraray. Tsy izay ihany fa ny ankohonanay koa. Noho ny famindramponao Andriamanitra, noho ny fitiavanao Andriamanitra. Fa indreto kosa izay no taominao manokana ianao fanahy masina, ka tonga hito amin'ity toerana ity dia ankalaza ny me voninahitra ny anaranao, satria Andriamanitra mahery ianao. Andriamanitra hiverinay ianao fa hanome anay fiadanana sy fifaliana indray, etrehanay ny andronay rehetra ny amin'izao lavanandro an'io izao sy ny fiainanay manontolo. Koa raha handray ny teninao ary izay amin'ity anio ity, handray ny hafatra avy aminao koa, handray ny tsodrano avy aminao Andriamanitra, dia raiso izao fitiavanay anao izao. Izay rehetra atao voninahitra ny narinao ririany amin'ny narinao Jesosy. Amen. Petraka ianareo ry havako. Vavaka isika. Jesosy, tonga tokoa nyty fotoana ahafahanay mandray ny teninao, handray hafatra avy aminao koa. Dia ianao ihany no mitenena aminay amin'ny alalanao fanahy masina, mpampahery anay, mpanazava ny sainay, mpanokatra ny fonay, aniry ny teninao sy hamokarana izany be dia be. Amin'ny narinao Jesosy. Amen. Ny mofona antsika amin'ity anio ity ry havako dia ny nomery. Nomery toko 9 ny andinin'ny 2:20 mitsahatra amin'ny andinin'ny 7:20. Nomery toko 9 ny andinin'ny 2:20 mitsahatra amin'ny andinin'ny 7:20. Vako toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe: izao ny teny hoentinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitanao anie Jehova ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Dia hametraka ny anarako amin'ny zanak'Israely izy, ary izao hita azy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola hitombo aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Araka ny efa vakiana teo izany dia ny nomery toko 9 ny andinin'ny 2:20 mitsahatra amin'ny andinin'ny 7:20 no hitondrana hafatra ao antsika amin'izao maraina izao indray. Rehefa mijery an'io teny soratra masina ny superikopio isika ry havako, dia toy ireny nianatra tamin'ny kilasy tany ambany ireny. Misy lahatsoratra eo anoloantsika, misy fampidirana, misy votoatiny, ary misy famaranana. Dia toy izany tokoa io perikopa eo anatrehantsika io. Araka ny hitantsika eo amin'ny lohateny eo moa dia tsodrano ny fanaon'ny mpisorona. Fa ny androany dia Jehova niteny tamin'ny Mosesy hoe lazao amin'ny Arona.
hoe zao no teny entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Dia nataony Mosesy zany. Ary dia lasa tsodrano malaza dia malaza tao amin'ny tantaraky ny zanak'Israely eo. Ary teto amin'ny tantaran'izao tontolo izao koa aza dia tsodrano fanao matetika dia matetika ity tsodrano ity, zany hoe ny 420 ka hatramin'ny 420 moa haitsika tsara zany. Ary mandraka ankehitriny aza dia misy fiangonana io ihany ny tsodrano izay fanaony. Noho izany rehavako malala dia zava-dehibe tokoa izao tenin'Andriamanitra izao, tsodrano ho an'ny mpino an'Andriamanitra rehetra, tsy ho an'ny zanak'Israely ihany io fa ho an'ny Israely vaovao koa. Ny Israely vaovao dia izay rehetra mino an'Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina, ary dia ho tonga aminy koa izao tsodrano izao. Inona ary rehavako malala no lazain'izany tsodrano zany? Inona ny fanazavana tsotra zany sady ho afatra ao antsika koa amin'izao maraina izao? Ity tsodrano ity rehavako dia mazava ho azy fa mizara anankitelo mazava ho azy io, ary ireo telo ireo koa aza dia samy mbola mizarazara. Ny voalohany dia hoe hitanao anie Jehovah ka hiaro anao. Ny 420. Io dia tsodrano ho an'ny araka tentsika io, tsodrano ho anna olona anankiray, tena ny tsiraray, fa tsy ny tena ny tsiraray ihany nefa an'io, fa ny tena ny tsiraray sy izay mifamatotra amin'ny rehetra, izay mifamatotra amin'ny tena ny rehetra. Dia inona izany? Ny ankohonany sy ny fananany rehetra. Ny ankohonany sy ny fananany rehetra io. Ny fahasalamana, ny asa, ny famokaran-tany, ny fahombiazana amin'izay rehetra atao. Io zany no voalaza ny 420. Izany hoe ny momba ny fiainana manontolo mihitsy ny olona anankiray sy ny ankohonany no voalaza eo. Rehavako malala ao amin'ny tompo, anio koa dia hitanao Jehovah ka hiaro anao. Ny hoe miaro anao dia ny fanazavana azy dia hoe fiarovan'Andriamanitra ny olona anankiray amin'ny ratsy, amin'ny fahavalo, amin'ny loza, amin'ny hery manakana ny fanomezan'Andriamanitra ho azy. Zany hoe Andriamanitra miaro, manakana ny ratsy izay mety anelingelina antsika, manakana ny fahavalontsika tsy ho tonga eo amintsika, manakana ny karazana loza maro samihafa izay mety manelingelina sy manakatsakana ny diantsika. Ary io hoe Jehovah miaro anao io koa dia ilay Jehovah manakana ny hery izay mitondra ny fanomezan'Andriamanitra makao aminao. Ny 420 ravako, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao. Eto amin'ity 420 ity dia Andriamanitra maneho ny tavany eo anatrehan'ny olona. Io hoe tavan'Andriamanitra io dia ilay hoe endrika feno hafaliana, endrika feno ny fahafenoan'ny fitiavan'Andriamanitra eo anoloan'ny olona. Noho izany rehefa miseho anatrehan'ny olona io tavan'Andriamanitra io dia foana ny atezerana, foana ny fankahalana, fa lasa endrika mirana no hita eny amin'ny olona tsiraray avy. Io koa dia ahatsiarovana fa ny Andriamanitritsika dia Andriamanitra tsy mba mitsoaka, fa Andriamanitra eo akaikitsika mandraka hariva. Araka ny lazaina teto tamin'ny toriteny tamin'ny herinandro iny dia hoe Andriamanitra akaiky no nioditra Andriamanitra, akaikitsika izy, ary dia mirafitra amintsika mihitsy aza izany Andriamanitra izany. Miaraka aminao eo Andriamanitra, eo anoloanao eo Andriamanitra, eo ankavananao eo Andriamanitra, eo ankavianao, ao aoriana, manodidina anao Andriamanitra sy ao anatinao koa.
noho izany ny momba antsika manontolo dia feno an'Andriamanitra, rakotra an'Andriamanitra. dia manamafy an'ilay tsodrany teo aloha hoe miaro anao Jehova, miaro anao Jehova, ary ny tavan'i Jehova aza dia eo mamirapiratra eo akaikinao eo anoloanao eo. Ny fanontaniana dia hoe mahatazana izany ve ianao? Mba tsy karitra ao amin'ny fiainanao ve izany? Inona no akon'izany eo amin'ny fiainanao? Raha mamirapiratra eo anoloanao tokoa ny tavan'Andriamanitra, inona ny vokany eo aminao? Inona ny ezaka ataonao manoloana izany? Andriamanitra ry havana dia antoka ho an'ny fiainantsika manontolo, na dia hatramin'ny zava-bitika indrindra tsy tsaroantsika eo amin'ny fiainantsika aza, dia Andriamanitra no mahitsy izany, manome izany, mampitombo izany eo amin'ny fiainantsika. Io ry havako no manambara fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ny Andriamantsika. Fa manambara koa ry havako io hoe ampamirapiratra ny tavany amintsika ne Jehova, na aminao ne Jehova, ny hoe Andriamanitra mihaino io Andriamanitra io, satria eo anilanao eo ny tavany. Andriamanitra mihaino izy, Andriamanitra tsy mba lalo-dalovana izy. Mety misy ihany mihaino ny olona sasany na amin'ny sehatra sasany fihainoana, fa lavitra izany. Ary mety izay tia no henoina ihany no henoina, fa ity Andriamanitsika ity izany, izay rehetra lazaintsika aminy dia mihaino antsika izy, satria eo mandrakariva ilay Andriamanitra izay tompontsika. Sady tsy hoe mihaino fotsiny fe mihaino, fa Andriamanitra vonona amaly amin'ny fotoana rehetra, satria eo amin'ny fotoana rehetra izy, vonona amaly amin'ny fotoana rehetra. Koa amin'izay manahirana antsika ary havako, dia tsarovy fa io Andriamanitra, tsarovy fa eo Andriamanitra, tsarovy fa ao Andriamanitra. Dia ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika moa matetika, avy any ambony any azo ao mandeha tongotra mankaty vao maraina eo dia mifanena amina olona anankiray. Dia avy lavidavitra izy dia efa henoko, heveriko fa hoe misy olona miresaka aminy kay aho, miteny rery sady tena miteny mafy mihitsy izy. Dia lasa saina sady hozy aho hoe holazaiko mihitsy ity teny ity ny hoe matetika isika rehefa sahiran-tsaina miatrika ny fiainantsika dia miezaka mamay izany samy rery ka miady hevitra amin'ny tenantsika, fa tsy miresaka amin'Andriamanitra. Koa an'io izany ry havako ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehova ka hamindra fo aminao, dia azontsika atao isan'andro isan'andro ny miresaka amin'Andriamanitra eo akaikintsika eo, ao anatintsika ao, io anilantsika io. Manaraka ry havako, eo amin'ilay hoe mamindra fo moa, araka amin'ny fahafantarantsika ny hoe mamindra fo io dia toy ny hoe Andriamanitra manala ny fony na mizara ny fony makao amintsika. Izany hoe manao opération mihitsy Andriamanitra, mamindra fo, ka ny fon'Andriamanitra izany no ao anatintsika. Noho izany dia tafaray amin'Andriamanitra tsika, tafaombona amin'Andriamanitra tsika. Ary rehefa mifon'Andriamanitra ve moa no anatsika mbola hisy olona ho tapaka lalany randray, ho sahirana amin'ny fiatrehana ny fiainana andray? Rehefa ny fon'Andriamanitra ny ao anatsika dia fo mahazaka dona ny fotsika amin'ny fiatrehana ny zavatsarotra maro samihafa, dia tsy mora resy izany fo efa ny soloan'Andriamanitra ny fony izany, mamindra fo.
fa raha vao mbola ny fotsika rery samyrery no oentsika miatrika ny fiainantsika dia marefo ny fotsika ka rehefa miatrika zavatra sarotra samy hafa sika eo amin'ny fiainantsika eny na misy mijery baolina fotsiny aza barea moa zao malaza tapaka lalan-drà ny olona efa tratra ny faharesena ohatra sanatria marefo ny fo ko aoka itsika hanaiky ny famondran'Andriamanitra ny fo no ao amintsika fa zava-dehibe zany amin'ny fihitrentsika ny fiainana andavanandro izay tanterahantsika. Fa 4 ravako anandratra ny tavany aminao Jehova, anandratra ny tavany aminao Jehova. Ity hoe anandratra ny tavany aminao ity ravako dia Andriamanitra manao hetsika io, Andriamanitra mihetsika, ary zany izy mihetsika zany dia mandona anao hoe jereo aho, ity aho. Andriamanitra manao hetsika eo anoloantsika. Te hampanaiky atsika Andriamanitra amin'izany hoe manandratra ny tavany zany, fa izy ny tompon'ny fiainantsika rehetra. Andriamanitra mihetsika, Andriamanitra velona, Andriamanitra miasa, Andriamanitra mamboly fifandraisana eo amintsika zany Andriamanitsika zany. Fa ny eo ambany eo dia hoe manome atsika fiadanana izy. Manome atsika fiadanana. Io koa dia nitenen'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany. No fiadanana ao anareo, fiadanana, ny fiadanako nomeko anareo, fiadanako ho Jesosy Kristy. Iteny io ry havako rehefa dinihana tsara ty hoe Andriamanitra manome fiadanana ity dia izao. Naizanaiza alenao ka na zavatra heverinao mahasosotra, manirikiry aza dia hitondra fifaliana ho anao. Izany hoe Andriamanitra manome fiadanana eto. Izany hoe ny zava-boary rehetra eto ambonin'ny tany, ny zava-misy rehetra amin'izay jereny masonao sy alehan'ny tongotrao dia hitondra fifaliana ho anao. Ampiasain'Andriamanitra izany hitondra fifaliana sy fiadanana ho anao. Afaka manontany ny tenantsika indray izany tsika rehefa eny an-dalana eny izao hiala eto, andeha ho any amin'ny asa, andeha ho any amin'ny toerana maro samihafa. Mety misy zavatra manahirana, mety misy zavatra mahatezitra, manorisory kely, ny sisa any an-tranontsika any, mety maheo ny ditraditra ny zanaka maro samihafa, ny amin'ny taona ny sisisa. Amin'ity ten'Andriamanitra ity zany ireny dia tsy hitondra hatezerana ho anao, fa hanome fiadanana ho anao. Andriamanitra no mikolokolo anao amin'izany. Noho izany, satria Andriamanitra te hifandray amintsika, dia ao anatintsika koa zany ny fambolena fifandraisana tsara amin'ireny sehatra maro samihafa ireny, mba ahatonga azy koa ahatsikaritra fa olona manana fiadanana ao amin'ny Tompo ianao. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, farany amin'izao tenin'Andriamanitra ao, izay famaranana ity tenin'Andriamanitra ity rahateo, ny 7:20, izay tsy ao anatin'ny tsodrano intsony moa, fa teny milaza fa Andriamanitra manatanteraka ny teniny io Andriamanitsika io. Andriamanitra tsy mba mandainga eo Andriamanitsika io, satria Andriamanitra masina io Andriamanitsika io. Inona ary havako malala no andrasana amintsika mpanompon'Andriamanitra? Araka izany, ny manompo azy amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fananao rehetra, ary zany rehetra zany dia tanterahanao amin'ny zavatra rehetra. Havako malala, izany tenin'Andriamanitra zany hoe hitoetra eo amintsika, hiasa eo amin'ny fiainantsika, ampahery atsika isan'andro, fa isika dia olona notsofon'Andriamanitra rano amin'ny fiainantsika, amin'ny fiainam-panompontsika. Dia asoa ny tena sy ny fanahintsika izany teny izany, mivonahitra kosa ao an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Vavaka isika ry havako. Andriamanitra misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay indray tamin'izao maraina izao. Teny mamelona anay tanteraka izany satria tsodrano izay nomenao Andriamanitra sady teninao Andriamanitra mivantana tamin'ny Mosesy izany. Ny teny taminay mivantana koa ianao tamin'ity maraina ity. Ary dia
manomboka izao masoandro an'io izao dia iova ny fijerinay ny tenanay, ny fijerinay ny ankohonanay, ny manodidina anay. Fa izy ireny kay dia sanatria tsy hanimba anay fa hitondra fiadanana ho anay aza amin'ny alalanao Andriamanitra. Na izany kosa aza Tompo dia vonina izay ny fandray amin'ireny tontolonay rehetra ireny, satria izay koa dia mila manao ezaka ny amin'ny fifandraisana amin'ny manodidina anay, ny ankohonanay, ny fianakavianay, ny mpiara-miasa aminay, naiza toerana misy anay. Toy ny nataonao Jesosy Kristy nampiavana anay olombelona rehetra ary nampiavana anay aminao Andriamanitra koa. Misaotra Tompo ny amin'izany teninao rehetra izany tamin'izao maraina izao. Ankehitriny izay dia mitondra mbavaka manokana indray reto mpanomponao reto, amin'ny asany, ny adidiny, ny andraikiny, izay tsy maintsy tanterahany isan'andro isan'andro. Ary dia ataonao havita be amin'izany anie izy ireo, satria nazava tamin'ireo izy ireo nitsodranonao tamin'izao maraina izao. Ny Tompon'Andriamanitra io dia aomby indray anie izay amin'izao andro rehetra iainana izao, ka hita fity eo masonao, eo mason'ny olona sy eo masonao Andriamanitra. Dia ny fiainan'izy ireo, ny fiainam-panompony dia ho eo am-pelantananao ihany anie izany rehetra izany. Ka hiainanao izy ireo sy ho henonao koa ary ho valinao vavaka. Izay rehetra tsy voatononay nefa fantatrao fa mahasoa anay dia tanterao aminay indray izany. Vavakay kosa izao dia atambatra amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarin'i Jesosy manao hoe: Ranay izay ny an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ity tany tahaka ny any an-danitra. Omeo any an'io izay ary nasaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanao izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifankampanahy, manafany amin'ny ratsy, ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha amin'ny finoana sy ny fanantenana ry havako ny tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika manao hoe: ary ny tompony fiadanana anie hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ho aminareo rehetra ny Tompo. Amen. Hipetraka ianareo ry havako, hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen.